Mbola fifalianao antsika ny ombam-bavaka, hitondra bavaka manokana ireo namantsika ko manasanao ampitiavana ary fa iaraka manatanteraka izany isika. Raha ny tsara indrindra izay ny an-danitra misaotranao zahay ny amin'ny tombontsoa izay omenao anay. Ary mangataka ihany koa zahay famelan-keloka, fahazaonantoka, anananay fatokiana raha eo am-panatanterana izao fiombonam-bavaka izao. Ny rahalahy faniry izay miomana ho amin'ny fanambadiana dia mitondra eto anatrehanao izany antom-bavaka izany, ary iombonanay izany Tompo satria ao anatin'izany fiomanana izany dia mila ny fidiranao an-tsehatra tokoa. Fikasana tsara avy aminao izany Tompo oka iseho ny voninahitrao amin'izany. Ao ihany koa ny angatana fidiranao an-tsehatra ny asa fivelomana, ny mba anjakanao Jesosy Kristy ao anatin'izany tokantrano izay iorina izany. Fa mangataka manokana ihany koa izy ny asan'ny fananao masina mba ho ivitoerany filazany tsara izany tokantrano izany ka hitaona olona maro eo amin'ny fotsiny azo fijaliana, indrindra ny ankonan'izy ireo akaiky. Hotsapan'izy ireo Tompo izany fanatrehanao izany, fatonoana ny vavako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.